Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen, ivavaka isika. Dia raha lasa no sandratray anao alfa sy omega. Andriamanitra tsara indrindra, tomponay naharin'izao rehetra izao. Mankasitraka anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, mbola nanomezanao anay ty tombonandro vaovao ity. Koa izany indrindra mirahanay miaraka amin'ireo mponiny lanitra, ireo anjely, olo-masina rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manisy tena Jesosy ary mangataka nindra fonao satria dia tsy mendrika an'izao mbola fahasoavana omenao anay izao zahay mialanina aminay ianao. Koa sasao miranao madio zay tompo ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba afaka makivaky indray ty tontolon'andro androany ity amin'ny famelan-keloka izay raisinay aminao izao maraina izao. Ankehitriny Jesosy dia manakambara aminay isan'andro mantsy ianao satria dia manomana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay ianao mpamonjy. Ka io ny teninao, ampitondranao amin'ity mpanompo tsy mahasoa. Aoka izany teninao izany itsiry aty anatinay ity ary dia ahitanao vokatra amin'ny fiainam-panahinay. Eny hoentinay izany miazakazaka izoranay amin'ny ho any amin'ny Jerosalema vaovao izay toerana homaninao anay ho an'izay rehetra voavonjika nanasa ny lambany tamin'ny ranony zanak'ondry Tsisikilema. Saotra tompo, saotra Jesosy, ta io ny teninao tompo. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Araka ny vavaka izay nasandratra teo dia manomana antsika tokoa Jesosy ry havana malala satria tombotra ny andro manomana antsika isan'andro izy mba ho tahaka ny ireo virjimy 5 endry isika ka anomana soloka amin'ny hatongavan'ny tompo. Zany indrindra no naharesy lahatra an'izao mpanompon'Andriamanitra izao ka izara aminao ity teny ity ao amin'ny filazantsarany Kristy Jesosy araka ny Matio toko 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Matthieu chapitre 19 verset 27 à 29. Matthieu 19 verset 27 à 29. Rehefa hita zany dia ovakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny teny manao hoe dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Ka inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana dia hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona. Ianareo koa izay manaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary izay rehetra efa nafoitrano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany no ny anarako dia handray zato eny ka handova ny fiainana mandrakizay. Amen. Nare masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Araka n'izany lahateny novakitsika izany dia mazava ho azy fa misy tombontsoa tokoa ho an'izay mpanaraka an'i Jesosy ka izany ny lohateniny fampaherezana amin'izao maraina izao. Ny zavatra rehetra mampitsiriavana izay ilofosantsika fatratra dia tiana tokoa mba azahoana tombony eo amin'ny fiafaran'ny fikarakarana azy. Ary zany indrindra no lazain'ny Petera eto ka ity lahateny ity dia vokatry ny fanazavan'i Jesosy ny amin'ny handovana ny fiainana mandrakizay. Zany no navelo-panontanianan'i Petera mantsy nahatonga azy teto nanontany hoe koa inona no ho azonay? To fanontaniana ataontsika angambany hoe kely finoana ve izany? Raha i Petera no manontany an'izany na hoe fanontaniana tiantena va?
kanefa zao tsipitra lalina amin'izay tsika fa tonga dia jerentsika avy hatrany izany tombotsoa amin'ny fanarahana an'i Jesosy araka ny fanontanian'i Petera hoe koa inona no azonay. Mazava ny tenin'i Jesosy teo ry havana malala fa ompitsara ny firenena isika. Zava-mahagaga no lazain'i Jesosy amin'izao valitenin'i Petera izao hoe hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12. Izany hoe ny jiosy hitsara ny jiosy, ny malagasy hitsara ny malagasy, eny ny frantsay hitsara ny frantsay, eny hitsara ny olona rehetra. Manoatra lavitra n'izany koa no tenin'izay nolazain'ny Paoly apôstôly ho tombotsoa ho an'ny mpanaraka an'i Kristy mpanjaka raha eo amin'ny fitsarana no hiverina. Hoy mantsy Paoly hoe sa tsy fantatrareo fa ny olona masina hitsara izao tontolo izao, ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara andreny isika? Zany voalazan'ny Paoly any amin'ny Korintiana voalohany 9:2 ka hatramin'ny 7. Ry havana malala ao amin'ny tompo, milaza aminao aho anio fa ianao zao mihaino zao, na dia tsy mihevitra izany akory aza, dia milaza aminao ny filazantsara anio fa hitsara ny firenenao ianao raha tena mpanaraka an' Jesosy marina tokoa izao sy ianao. Izany hoe rehefa mby amin'ny fanavaozana tsy voninay dehibe izay omeny mpitsara marina ho asianao va izany ry havana? Eny, tsy izany ihany aza hoy Paoly. Hitsara izao tontolo izao isika, dia ireo tsy mino izany, ary hitsara ny anjely koa aza, dia ireo fanahy-piodina amin'i Jehova. Hitsara ireo angesika ry havana, ka mampientam-po ane izany. Voninay dehibe atolotry ny mpanjaka atsika izany, koa aza miadivarotra ary raha tena mpanaraka ny tompo tokoa izao sy ianao, dia ho azoko sy ho azonao ny seza fiandrianana ka hitsara n'izao tontolo izao tsika. Eny, ny tombotsoa azon'ny mpanaradian'i Jesosy. Faharoa, handray zato eny noho ny fahafoizana. Izay indra ny tsinam-poizina mantsy Petera tamin'ny valiteny nomeny tompo azy teto. Indrozy izy izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra hoy Petera. Nefa eno kely izay lazain'ny tompo azy eny io. Tsy manondro mivantana izy eto hoe ianareo 12 mpanaraka ihany, fa hoy izy hoe izay rehetra efa nahafoy. Izany hoe tsy voafetra izany. Ny valin'izany dia handray zato eny amin'izay nafoy. Ry kristianina malalo, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny fahafoizantsika, dia ho hitatsika ny vokatry n'izany. Fa handray zato eny izao sy ianao amin'ny na dia amin'ity fiainana ity aza. Eny, maika moa fa ny any akoatra aza ilaitsika dera sy laza ary eo am-panaovana izany fahafoizana izany, asa soa izany. Fa sao lazain'ny tompo itsika ry havana hoe efa azo ny valim-pitiny, ary amin'izany dia tsy ho tratratsika ny fanavaozana araka voalazan'ny tompo. Ka manomeza ary amin'ny fitiavana, tsy ankaterena, amin'ny fo madio, amin'ny fisainana madio, fa izay mahafoy tokoa araka ny voalaza teo hoe izay mahafoy na ny anabavy aza ozy raha lahy na reny, na zanaka na tany, na zavatra maro samihafa amin'izao fiainana izao, noho ny anarako i Jesosy, noho ny anarako i Jesosy, mazava izany teny izany, dia azo zato eny tandova ny fiainana mandrakizay. Masotoa ry havana malala ary ame ny tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ho fanampina ny manodidina ny hafa, ary ihany koa indrindra anasoavana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany dia ny fiangonana izany, ny tempolo masina izay nametrahany ianao. Fahatelo koa ny tombotsoa izay mpanaradian'i Jesosy andova ny fiainana mandrakizay. Izay ny farany araka an'izao voalazan'izao teny izao. Ataoko fa
tsy de misy olona izay maniry ny mitady ataontsika hoe halady ho faty raha eto amin'ity fiainana ity. Samy te hiaina mandrakizay eto isika manan-kafy. Te ho sambatra mandrakizay isika. Te hiadana mandrakizay eto isika. Kanefa de fandalovana ihany ny teny Zotra Masina ity fiainana ity. Fa izao, ny tena mandrakizay dia tsy eto tsy eto ny tanitsika ry havanao, tsy eto ny ainatsika mandrakizay fa any ankoatra andova izany fiainana mandrakizay izany. Ary izany no nahatonga antsika ataontsika hoe mitady Andriamanitra fantatra amin'izao fiainana izao mba haninona andova ny fiainana mandrakizay. Fa raha ity fiainana ity ihany no anantenantsika an'Andriamanitra dia tsika no mahantra indrindra. Fa inona moa ny anton'izao ivavahantsika izao dia nisan'izany no andovantsika ny fiainana mandrakizay. Koa arak'izay maha-olon'Andriamanitra ny Jiosy dia velona tao anatiny koa ny faniriana ary andova ny fiainana mandrakizay. Izany nazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy raha nanontany Nikodemosy hoe inona no ataoko mba handovana ny fiainana mandrakizay. Kanefa dia mila ateraka indray izy, izay no navalin'i Jesosy azy. Mila ao amin'ny fahaterahana indray. Koa eto amin'ity teny ho antsika ity kosa dia efa ao amin'ny fanavaozana ny fandovana fiainana mandrakizay isika. Izany hoe ho atao ho an'ny voavonjy izany fiainana mandrakizay izany. Ry kristiana malalo, ry mpanaraka an'i Jesosy rehetro, dia handova fiainana mandrakizay ary no tandrotsika. Izany no antom-pisitsika hikatsaka an'izany fiainana mandrakizay izany. Ny vavan'ny tompo no efa nilaza izany hoe raha miala amin'izao fiainana izao tsika ka nandresy ny ota sy ny fankapanahy maro samihafa rehetra dia ny mitsenatsika dia ny lanitra vaovao, ny Jerosalema vaovao. Ianao izay lazolazon'ny mpahotana isan'andro ary tambesara ny fahafatesana isan'alina no ilazan'i Jesosy anio hoe rehefa mby amin'ny fanavaozana dia andova fiainana mandrakizay koa ny ianao koa mifalia ry havako, mifalia. Fa na dia tsy nisy adivarotra tamin'ny fiandohany aza izany, mino marina ianao fa izany no efa ao amin'ny fandaharan'i Jesosy ho anao. Sambatra tokoa raha sambatra ianao, fa tsy manjaka ao intsony ny ota sy ny fahafatesana, fa dia fiainana feno fahasambarana mandrakizay izany. Andova fiainana mandrakizay ho iaho ianao raha atao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fahafoizanao ka ho tonga mpitsara ny firenena izao sy ianao satria mpanaraka ny tompo. Mba heno kely nge izao tsy mpiteny ataon'i Jesosy ho an'ny mpanaraka azy izao aoka tsy hanao tsy rambona ny fanarahana ny tompo izao sy ianao, fa hoy izy mantsy maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany. Nahoana ary? Satria dia matetika isika no manao tsobi-drano miangaly, raha marivo dia mandroso, fa raha lalina dia iverenana. Ka dia jereo ny teny izay nomena ho antsika amin'ity anio ity, fa izay mahafoy ny zavatra rehetra rehetra dia andova ny fiainana mandrakizay. Raha hisy ny fitsitsina ny tahaka ny aina aza dia hoy ny tompo dia tsy azo ekena ho mpianatro izy ozy izy. Na dia kristianina hatramin'ny fony fahazaza aza ianao, nefa andosiranao ny fanompoana ny tompo raha mafimafy ny ady izay atrehanao dia ianao no voalohany ho tonga amin'ny farany. Izany hoe miala tsiny ary miala fondro aminao raha ilazan'izao ary inany amin'ny elo enga ny araka ho kristianina mahafoy tena ny mpanaraka ny Jesosy Kristy rehetra ka ho anisany ao amin'ny fanavaozana daholo ary dia andova ny fiainana mandrakizay azo ilay lova soa izay efa noman'i Jesosy Kristy tompo. Azy irery ny voninahitra atsika kosa ny fiezana hitady an'izany fiainana mandrakizay izany satria dia misy tombotsoany tokoa ny manaradia an'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Aleluia, amen. Hivavaka isika, sotra tompo, sotra indrindra tompo, sotra fa manomana anay ianao san'andro
mba hiambenanay fa efa akaiky ny atongavanao. Ka mila kristianina vehivavy sy lehilahy ary tanora ankizy vonona tokoa ianao Jesosy izany hoe andovana izany fiainana mandrakizay izany, ka nanomana solika fitaiza mba ahafahanay mitsena ny mpapakatra ka alain'ny fofombadiny hiara-tsambatra aminy mandrakizay. Jesosy eo, taio ny teny izay mitoriana tamin'ny teny io ty mba hietreretanay tokoa. Inona no mbola tsy tanterakay, inona no mbola tsy vitanay atao anatin'izao fanjakanao izao mba ahafahanay tokoa ho voavonjy raha ho tonga ny farany Jesosy. Tompo maniry dia maniry tokoa ny hiara-tsambatra aminao. Raha tsy izany anie Jesosy zahay mifampiantoka indrindra. Nanompo anao ihany ho sanatrivo ho lavinao ka ho lazainao hoe tsy fantatra anao raha tsy izay. Tsia Jesosy mangetaheta Tompo. So fa misy ny teninao mamelombelona ny fanahinay ka mampiverina anay amin'ny fahamarinana isan'andro mba hitandremanay sy homananay, mba tsy ho tampoka aminay izany andro izany Jesosy malala. Tompo malala petraka fiainam-pelatananao ary ny fiainanay dia taio ny tsirairay avy Jesosy tomponay. Mangataka aminao ary raha makivaky an'izao tontolon'andro izao dia metezanao ary hitsodrano ny tsirairay avy ka ilaza amin'ny tanomponao tsirairay avy etona hoe ary Jehova no mandeha eo anoloanao, ary izy no hiaraka aminao, tsy andao anao na afoy anao izy ka aza matahotra ianao na mivadi-po. Mahereza ary matanja fa izao iny Tompo momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Manandrasanao any amin'ny avo indrindra ny mpanjaka tompony Tompo, ilay mpitsara, ilay mpisorona be. Anao ny dera, anao ny atsa, anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ho anao mandrakizay, fa ho an'ny mpanompokelinao kosa izay mbola ety an-taninady fiadiana ho anay ny fitadiavana mandrakariva ny fiainana mandrakizay, ny fibebahana ary ihany koa ny fanoloran-tena ho anao isan'andro. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.